sambatra eo tongotrao. Faly miarabantsika tsirairay avy-indray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona fahafito lesona ianarantsika nandrianiny herinandro iny isika sotra an'Andriamanitra isika satria zava-dehibe tokoa ny ten'Andriamanitra izay nidinitsika renona fa nahatonga anao ihany koa izay ho mafiorina amin'ny fanaran'Andriamanitra. Raha indirantsika ny amin'ny famitinana ny lesona raha hivavaka isika. Ianay tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'ny fotoana omenao anay ankehitriny. Dataka aminao izay mba hitarika anay trany ianao ary amboly zava-tsoa ao anatinay ahatonga anay iorina tsara ny amin'ny finoana ka hanananay faharetana ny amin'ny fanarahana ananao. Anaran'i Jesosy, amen. Ny lohateny lesonantsika moa dia manao hoe sambatra izay mino. Mitsenjery eo amin'ny Jaona 2:20 dia ny 7:20 manao hoe hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Amen. Milaza ny amin'ny fijoroana vavolombelona maro nataon'ireo olona nino an' Jesosy i Jaona. Tao ny nino avy hatrany, nisy ireo mbola nisalasala, nisy ireo izay nino saingy ny aohatra ary nanao zavatra mifanohitra tamin'ny finoany. Misy koa ireo izay nino na dia tsy nahita aza, ohatran'ny hoe Abrahama sy ireo mpino taon'ny 120. Nandritra n'iny herinandro itsika dia nijery lafin-javatra maro ny amin'ny Abrahama, ny amin'ny Maria, ny amin'ny Pilato, ny amin'ny Tomaso dia ny amintsika zasy ianao ihany koa izay manaraka an'i Kristy. Ravoravo tokoa i Abrahama rainareo izay izy ahita ny androko ary nahita izy ka valy. Hoy ny Jaona 2:20. Ino no tian'i Jesosy holazaina ny amin'ilay hoe ahita? Teny fikasana mahatalanjona no azon'i Abrahama ary amin'ny taranakao izy no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Fantany fa tsy taranaka maro azy ihany no nolazain'io teny fikasana io. Manambarany amin'ilay taranaka nampanantenana ny Evy io, izany hoe ny mpamonjy an'izao tontolo izao. Na dia tsy fantany aza dia maneho an'i Jesosy i Isaka raha niakatra ny tendrombohitra nitondra ny kitay hanaovana sorona izy. Rehefa nisakanana tsy hanao sorona ny zanany izy ary nosoloana ondry lahy ty farany vao takatry Abrahama ny asa nanirahana ny mpamonjy. Tamin'ny alalan'ny finoana no nahitany ny andron'i Jesosy Kristy dia nahafatesany mahavonjy ny nony ary tena ny fahaliany ihany koa. Teo ihany koa tsika nandinika ny amin'ny Maria izay mino ary mankasitraka. Maria rehefa naka menaka manitra hozy izy, nisy narda sady tsara ny sarobidy lanjan'ilay iray livatra dia nanositra ny tongotry Jesosy ary namoaka ny tongony tamin'ny volondohany ary feno nianitry ny menaka ny trano. Antony maro no nanosika amin'ny Maria nolotra menaka manitra lafo vidy ho an'i Jesosy sy nanosorany azy tamin'izany, saingy tsy nisy nahazo an-tsaina ny antony nanosika ny Maria ireo nasaina tao amin'ilay lanonana. Tsy nieritreritra afa-tsy ny fahotan'i Maria manko Simona tompon'ilay trano. Tsy nieritreritra afa-tsy ny tombontsoa ho azony avy amin'ny fanomezana lafo vidy an'izany koa i Jodasy. Fantatr' Jesosy ny eo am-pon'ny olona rehetra. Nasehony an'i Simona ny tsy fahaizany mankasitraka ary nilaza tamin'ny Jodasy izy mba tsy hampasany mahantra ho fialan-tsiny. Matetika manko isika koa dia tahaka izany, mampiasa an'ireny mahantra ireny ho fialan-tsiny. Namalisoany finoana izy tamin'ny fampatsiahivana azy fa efa voavela ny elony ka nidera azy teo anatrihan'ny Jodasy, teo anatrihan'ny Simona sy ireo hafa ihany koa izy. Nijery ihany koa isika mahakasika ny Pilato izay mino ary manaiky. Hoy manko Pilato taminy hoe inona ny marina? Ary rehefa nanontany an'izany izy dia nivoaka nakeo amin'ny jiosy indray izy ka nanao taminy hoe tsy hitako izay elony na dia kely akory aza. Rehefa avy niaino an'i Jesosy niresaka momba ny fahamarinana manko Pilato dia tena resy lahatra amin'ny maha tsy manatsiny azy. Tateo aoriana dia nanambara indray izy fa tsy nanao eloka na dia iray azy Jesosy. Niezaka namohan'ny fitserana maha olombelona teo amin'ny vahoaka mihitsy azy izy ary nanambara indray ny tsy fananany tsiny. Fa ny faratampony dia rehefa nandrean'i Jesosy mivantana nanambara ny tena ny zanak'Andriamanitra izy dia raiky tahotra Pilato.
arakaraky ny resahany tamin'i Jesosy na resy lahatra azy ny amin'ny fahamarinan'ny fanambarany. Raha tena arak'izay ambarany tokoa Jesosy dia tsy maintsy manao safidy izy mino azy dia manafaka anazy, na ny safidy anankiray hafa dia le manda azy ka mamela azy ho faty. Mahery kokoa noho ny faharesen-dahatra ny faneren'ny vahoaka, nino izy saingy nilefitra tamin'ny fanerena. Namoy ny fiainana mandrakizay izy mba hitehirizana ny fahefany. Dia misy zany nisy teo aloha teo amin'ny Pilato kanefa mbola misy ihany koa amin'izao fotoana iainantsika izao. Betsaka no mamoy ny fiainana mandrakizay mba ahafahana mihazona ny fahefany eto tany. Amin'ny fanontaniako aminao dia ianao ve handany finoana mba hamaly fahalenany manodidina anao? Afahantsika mieritreritra ao tokantrano izay. Ny farany dia nijery mahakasika ny Tomasy ihany tsika izay mino satria nahita. Hoy manko izy manao hoe, hoy izy tamin'ny Tomasy Jesosy zany manao hoe atefeo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefeo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny voky, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Tsy teo manko Tomasy rehefa niseho tao amin'ny efitra ambony Jesosy taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty. Na dia nanome toky aza ny apôstôly sy ny vavolombelona hafa fa nahita ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty izy ireo dia tsy nino azy ireo i Tomasy. Naleo ny nametraka fipetra mihitsy mba hinony toy izay anaika ny fanavaran'izy ireo. Tsy izy ireo nametraka ny fipetra, eo koa Nikodemosy, ilay vehivavy Samaritana. Na dia efa nandany 3 taona sy tapany niarahana tamin'i Jesosy aza i Tomasy dia toa tsy nanana porofo hampinoana ny fitsanganany tamin'ny maty. Na dia tsy nino aza izy dia nomen'Andriamanitra porofo vaovao izy amin'ny nisehony teo anatrehany, namaly an'izay nampisalasala azy indrindra ary nanasa azy ino. Na dia eo aza ny porofo rehetra omen'Andriamanitra antsika mba inoantsika dia eo mandrakariva ny fisalasalany. Izany dia safiditsika ny manaika an'izany porofo izany sy ny mino azy na ihany koa ny anda azy. Nambaran'ny ten'Andriamanitra koa nefa mahakasigasy ho anao amin'ny lesona eny analantsika iny amin'ny finoana, satria tsika mino na dia tsy mahita. Inona ary nefa no porofo omen'Andriamanitra antsika mba hinoantsika dia lafin-javatra 4 no voaboarintsika ao anatin'izany, dia mbola maro ankoatran'ireo aza. Voalohany dia ny zavaboary, na dia tsy lavorary sy tratran'ny ota aza ny zavaboary dia mampianatra antsika ny fisainana lalina nanaovan'ny mpamorona azy izy ireny. Faharoa ny ten'Andriamanitra, mahita fijoroana vavolombelona maro momba ny asa lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny tantara sy teo amin'ny olona isika ao amin'ny Baiboly, ary ahitantsika indrindra ny fijoroana vavolombelona nataon'i Jesosy mihitsy aza. Fahatelo dia ny faminaniana, ny fahatanteran'ny faminaniana izay nanambara toe-javatra ara-tantara taon-jato maro talohan'ny fahatanterahany. Dia izany koa dia ahafahantsika mino ny fahamarinana rehetra. Ary fahaefatra dia ny fanandramanao manokana. Ahoana no nanaovana ny fonao, ny nahitanao ny tanan'Andriamanitra miasa, inona ireo valim-bavaka efa azonao ihany koa. Ity latsoratra Madamo Mainty ity nandeha hamaranantsika azy sy manao hoe mety hiteny ianao fa mino an'i Jesosy rehefa maneho fankasitrahana ny sandan'ny famonjenanao. Mety hanao an'izany fanambarana izany ianao rehefa tsapanao fa maty ho anao tamin'ny fomba mahatsiravina teo amin'ny hazo fijalian'ny Kalvaria Jesosy. Rehefa manana finoana ao amin'ny saina sy mahatakatra ianao fa ny fahafatesany mahatonga anao hitsahatra amin'ny fahotana sy hahatonga ny toetra marina ho tanteraka noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomenanao ho vidiny rany Kristy. Irinany dia mba hitombo finoana amin'ny fanarahana ny tompo isika, tsy mba hisalasala fa arakaraka ny tombon'ny andro sy ny fotoana no vao maika hampamafy olona antsika. Ka ho tanteraka ilay tenin'i Jesosy manao hoe sambatra hozy izy izay mino fa tsy mahita. Amen. Ianay tsara indrindra izay ny an-danitra misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Irinay tokoa mba hitombo finoana aminao izay tsy hisalasala ny amin'ireo
teny fikasanao aoka ny fanainao masina hiaso anatinay ka ampatsiahy indrindrandrindra ireo soa efa nataonao tao aminay sy ny fitantananao anay tamin'ny lasa ka tsy hanananay ahiahy ny amin'ny ho avy da io ny isa-tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao mba mba hampitahiana sy fankaherezana miaraka aminao aminaran'i Jesosy amen. Mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro.